Efa ofisialy zany zao fa dia ny docteur Jean-Louis Robinson kandidan'ny ankolafy Ravalomanana ao anatin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy izao ity kandida ity moa dia nanamafy ny tokony hampanjakana ny fihavanana eto amin'ity firenena ity. Fantatry zao fa ny docteur Robinson Jean-Louis avy amin'ny antoko havana no kandidan'ny ankolafy Ravalomanana. Natolotry ty ankolafy ty izay nitarian'Andriamatoa Mamy Rakotoarivelo tampomba ofisialy ny mpanao gazety omaly Tetsetaninarenina ny kandida izay nisafidiany filoham-pirenena teo aloha Andriamatoa Ravalomanana marika hiatrika ny fifidianana amin'ny 15 Oktobra zao. Zay rehetra mahatsiaro tena ho manohana ny filoha marika Ravalomanana manomboka zao mba anohana zato isan-jato ihany koa zany kandida tohanan'ny mouvance Ravalomanana izany dia ny docteur Robinson Jean-Louis. Ny fampihavanam-pirenena sy ny famerenan'Andriamatoa Ravalomanana marika eto amin'ny firenena no lahara-pahamehana voalohany napetraka ny docteur Robinson Jean-Louis. Manome toky ahako fa tsy maintsy tafody eto amin'ny firenentsika eto raha azo atao alohan'ny fifidianana i marika Ravalomanana to. Io no hitanay fa voalohany ho fampihavanam-pirenena tafody Ravalomanana mihavana ny firenena ary zany moa dia efa namafisy ny troikany sadeka tao amin'ny fivorindrareo tao an'Namibia ary tao amin'ny andininy fito teboka enina no milaza fa zony malagasy sesitany no mody amin'ny taniny isan'izany i marika Ravalomanana izay efa nanome toky fa ody ampilaminana tompoko. Nandefa tsindrim-paingotra ny vondrona iraisam-pirenena kosa Andriamatoa Rakotoarivelo mamy nandritra ny fotoana. Araka ny nambarany dia vitany vondrona iraisam-pirenena sy ny sadeka ny nanerin'ny malagasy hiroso amin'ny fifidianana saingy tsy vitany kosa ny fanerena amin'ny fanajana ny tondrozotra izay nametraka ihany koa ny famerenana n'Andriamatoa Ravalomanana eto amin'ny firenena.